Alleloia, alleloia. Dia miarabantsika indray ry-pianao avana satria nyity fotoana mahafinaritra iarahantsika amin'ny MCTV ao anatin'le fandarana baiboly teny velona iarahanao amin'ny lehilan'Andriamanitra ny révérend Dimy Andreasson. Manana afatra anova amin'ny fiainanao ny tompo, manana afatra anananao antoka fa mihevitra anao ny tompo ary manana ny tsara ho anao izy. Ivavaka tompoko. Dado tsara mpanao tsara matoky sy marina ianao mamangana tsiray manaraka ity fandarana ity, mandefa teny ianao manasitrana manangana manorina mampiona azy ireo amin'ny anjara voatendriny matoky loatra ianao misaotra fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen, amen, amen. Tenin'Andriamanitra tiako ifampizaranao dia Matthieu 7:9-20 sy 17. Matthieu 7:20 sy 17. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Makanisa ty amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatretana, fa za amenareo fitsarana. Dia amin'ny 17 dia izy hoe fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Wow! Zany fitiavan'Andriamanitra asenao izany, zany fievitr'Andriamanitra ho aso anao izany. Makanisa ty amiko izy. Ny atao hoe finoana ry havana dia fanapa-kevitra nde araka ny tenin'Andriamanitra, na hoe fanapa-kevitra mamaly ny antson'Andriamanitra. Ny fitaka be ataon'ny fahavalo amin'ny fiainantsika indraindray dia hoe tsika nge voatafonana dia naiza misy atsika amin'ny fotoana rehetra mitahantsika Andriamanitra. Nzafy tena tiako tsindriana androany dia le mazava-dehibe ny fiainonan'Andriamanitra sy famaliana ny antsony. Fa rehefa miantso atsika Andriamanitra mandefa teny dia ny teny rehetra alefanao atsika dia mahasoso mahatsara atsika. Tsisy teny ka avelan'Andriamanitra ho tonga ao amin'ny fiainako sy ao amin'ny fiainanao raha tsy efa tsapa-melo fa mahasoso sy mahatsara asenao. Eto ny tenin'Andriamanitra dia milaza ho an'ireo olona verhevitra amin'ny fiainana mandalo ady, korotana, aretina, olana. Makanisa ty amiko izy fa za menao fitsarana. Zany hoe mirasura atsika Andriamanitra, mamiantoka atsika fa ao amin'le fitsaranao, na hoe ao amin'ilay vaholam-piainanao. Raha vakinao tsara io teny ao Matthieu 7:20 dia ny zavatra hitanao sy tsapanao dia zao: tsy mamaritra izy hoe makanisa ty amiko nareo marary, na hoe makanisa ty amiko nareo betrosa, makanisa ty amiko nareo tsy anasa, makanisa ty amiko nareo zao, fa tonga dia nataony bangotokana le izy hoe ny olana rehetra dia mila vaholana. Ka ho anareo mila vaholana, makanisa ty amiko fa za amenao fitsarana na hoe amany olanareo. Ry havana malala mpanaraka ty fandarana ty, baiboly ny teny zay manatsofanao kandre zay lazainy fanahy. Fanahin'Andriamanitra miditra ao tranony tsiraray, miditra ao amin'ny fiainany tsiraray ary mampatsiahy ny tsiraray. Fa ny tenin'Andriamanitra tonga ao aminao androany dia ilay tenin'Andriamanitra mampatsiahy ianao, fa manatrika ianao ilay Andriamanitra ny vaholana, manatrika ianao ilay Andriamanitra mihevitra anao ary naka ny toeranao 2 arivo taona lasa teo Kalvari, satria efa voambara fa tsisy izay tsy nanota ireo ka tsy mendriky ny voninahitr'Andriamanitra. Fa Kristy ilay tsy nanota dia nanaiky tonga ota izy mba ho amarinina ao aminy zasy ianao. Tonga famarinan'Andriamanitra zasy ianao, zany hoe mitondra ny voninahitr'Andriamanitra zasy ianao. Raha marary ianao dia ho salama ianao, raha reraka ianao tombohery ianao, raha tsy anasa ianao manana antonasa ianao. Ary raha toka verhevitra amin'ny fiaina ianao dia Andriamanitra mihitsy no mihetsika matotosa matateraka programa. Nisy olona ray betrosa zay ny antso dia nasaiko tany amin'ny toeram-pivoriana izy, dia nampanoly tena azy dia mivavaka amin'ny fivahan'ny olany, dia ho iady tamin'ny aza mitsoka n'le manana trosa aminao, fa raha vao hitanao izy dia tsy kio dia anatony. Dia ambarao azy hoe rehefa anasa ianao dia izy ny tsaronao voalohany manome vola azy. Taorianan'izay dia izy le olona hoe fokaonao lay million maromaro fa ianao mihitsy ny laiko hiary hiasa amiko, fa be ny asa afahantsika miara-miasa. Sady vao afaka nitrosany zany nahazo asa izy, nataony tompo taminy ataony aminao.
tonoko zany kasika manokany zany koa mikasika amin'ny fiainany tsiray zay mandalo vesatra verevitra amin'ny fiainana. Jesosy mivaolam-piainanao a, tianao izy a, valio ny antsony a, manatona azy fa tsy manoso-botanana anao izy, tianao Jesosy. Amen.